Tsy avelantsika ho raraka tany ny raha nalatsaky ny nidony ho an'i Madagasikara hoy Andriamatoa Marakaravalomanana raha namangy ny fianakaviana tompoko vavy tany Nosy Elville. Aoka isika rehetra hiaraka hitraka hoy izy iray inatrany ary ijoro. Zava-dehibe nafahantsika ambona tso zao. Nareo aloha moa fianakaviany anaboany ny akamorony. Atsaka ny tanana. Satria tiona amin'io mampalelo tena malahelo mihitsy amin'izy fa tsy avelantsika ho raraka tany ny rano Ramatoa io. Tena jaly loatra izy. Efa niady mafy mihitsy zay hoe ao inona ny tokony atao fa tsy azo. Tsy azo le autorisation, tsy azo le ahafana namoaka azy. Maty izy. Ary rehefa maty izy zao mahazo anareo sisa, zao mahazo antsika sisa. Noho izany zany tsy maintsy mitraky tsika. Tsy maintsy manao izay azo atao rehetrarehetra mba hiarovana ny zafiny fotsiny. Satria hitako mihitsy ny zavatra niseho alina. Tena nalahelo le ravaviny Rosine. Tena nalahelo ianareo mianakavy, fianakaviana. Tena nalahelo zahay. Isika ato anatin'ny team. Noho izany zany tsy maintsy mijoro daholo tsika rehetra. Ary tsy maintsy mibahina tsara, solidaire tsara daholo. Ka raha misy mahazo anareo aty aza matahotra mbola eo dada. Zay matahotra. Tena hiatrikatrika ny tany. Olona tsy ohatran'ny olona tsy mba manana zany taranaka zany. Olona fa tsy salama zao ve mba engaviana hoe vonjeo re. Mba avoay izy ho tsabona. Zay olona tonga mamangy indray nahitan-doza raha hoe mamangy azy eo. Zay mihitsy ny afatra ny resaka izy tamin'izay aza makateny dada satria tamin'izay avy any amin'ny dinanga avy any savanga tamin'izay dia andao andalo antsika vetivety ay fa mitsinjony ty izy hoe tena vao miampijaliany zareo izy zay no tonga ny ngiasy teny mahalelivy iny nalahelo be mihitsy izy satria ohatrany taminy tsy fotony mihitsy neny satria namangy izy dia mba nanampy ay namanginy taona nahitanandoza vomina verina ny any amin'ny tena tsy hoy aminareo hoe mila mirahentsika mianakavy mivoaka malagasy rehetra fa efa tsy izy tsony zao tena fadilanovana voaka malagasy satria misy olona zay tena tsy mieritreritra mihitsy ny asiny maha olombelona tsy mieritreritra mihitsy zany fitsinjovana hoe zony malagasy zany dia zao zavatra mantso tonga ty anosy be miara-miory amreto fianakaviany zafiny fotsy reto ponina anosy be ray manontolo malagasy ray manontolo fianakaviana be ny timiny tena tsy aritry mihitsy tsy nalalo taty fa dia mbola mamerina aho aoka isika rehetra hiary hitraka irahina tsara ary tsy amela ny namatsika matimaty fotsiny am'izao zay Tsy misy ny olana amin'ny famatsarana ny Letchi anaty sambo ary ho tratra ny feptaona voatondro hoy ny directeur d'exploitation en SMMC na ny société de manutention de marchandises conventionnelles. Efa tsara fiomanana izay hoy izy amin'ny mahandrenkina ny fanondrana Letchi ny orinasa SMMC. Marino aloha fa tato anatin'ny folo taona sambo anankiroa ihany no vezivezy teto amin'ny Serana-Tsambo Tomasina manao ny embarquement Letchi conventionnel. Nampiavaka tamin'ity taona ity dia niakatra telo le sambo izay niakatra koa zany ny tonnage kirakiraintsika amin'ity 2023 ty. Tamin'ny herintaona raha 11 000 tonnes teo ny embarquena, amin'ity kosa
zany hoe miara-miasa ny sampanao koa zay hotratrarina ao anatin'ny 7 jours ihany manomboka ao malmo hatramin'ny 27-28 eo dia tokony vita tanteraka ireo sambo telo ireo raha ohatra ka tsara ny andro aloha tsy misy mikapobeny fa tiariny anisan'ny hoe fanomanana farany tsara indrindra misy tao anatin'ny taona satria misy tsara ny fotoana fa ny toetrandro moa zay tsy miankina antsika rehefa ohatra milatsaka ny orana dia mety mijanona kely le opération dia zay ihany angamba fanolana aloha tia tena tsara fikarakarana indrindra raha ohatra tao anatin'ny folo taona ny sesy koa nijerena ao anivon'ny matériel zany na ny fanomanana ny olombelona magasin sy ny rehetrarehetra tsika moa zany manavao foana ary manatsara ny fitaovana iasana foana ao anatin'izany ny élévateur misy élévateur vaovao vao nividina tamin'ity taon'ity hoentina natsarana ny fitaovana entina miasa amin'ny campagne lechi ankoatr'izay dia misy koa ny système informatique zay ampiasaina tamin'ity ndray mitoraka ity tamin'ity taona 2023 ty dia ny gestion des files des camions zany hoe ny filaharan'ny camion zany dia automatisé informatisé tanteraka zany hoe ny machine ihany zany no rehefa midirina ny camion dia ny machine ihany no miantso hoe camion laharina fahafiry mivoaka dia midina any amikay dia ampiakakeny ny lechi ao anatiny ny vinavina raha ohatra ka miankina amin'ny SMMC manokana dia tratra izy io nefa misy antony zay mety tsy miankina amintsika olombelona dia ny toetrandro zay ihany angamba kanefa na izana sy zany raha na minavina zay dia ho tratra somatsara rehefa fotoana io